mijoro amin'ny fomba ara-dalàna any syndicat national des agents des impôts de Madagasikara na ny SNAIM amin'ny fanafezana azy. No ny entan'ny Besinimaro ary no ny fahatsapana fa ny firaisan-kina no hery ary ny akangamaro no tsy vakina mo tokoa dia nivory tao amin'ny efitrano malalaky ny hetra tao anosy ny mpiara-miasa ato anatin'ny fitondrany hetra dia nanapa-kevitra fa hanangana ny syndicat national des agents des impôts de Madagasikara. Ko noho izany dia ambary etona fa mijoro ara-dalàna ny SNAIM araka ny tapakila ny laharana 2 MID bara Prefpol bara ASS bara SEND tamin'ny voalohan'ny volana Jolay taona 2024. Ny SNAIM dia mampivondrona ny corps-ny inspecteur des impôts, contrôleur des impôts ary ny agent des impôts sy ireo autres corps miasa ato amin'ny sabarandraraka be ny hetra ary mahenika ny nosy ray manontolo. Ny tanjon'ny SNAIM moa dia misy telo raha bangona amin'ny ankapobeny. Ny voalohany amin'izany dia ny fiarovana amin'ny lafin'ny rehetra ny mpiasan'ny hetra eo am-panatanterahana ny adidy masina izay antsoroany ho an'ny firenena. Ny tanjona faharoa dia ny fijoroana manoloana ny endrika tsirarin'ny rehetra izay mety mianjady amin'ny mpiasan'ny hetra. Ary ny tanjona farany dia ny fanatsarana ny sehetry ny asa izay misy ireo mpiasan'ny hetra ireo. Mba hatongavana amin'izany tanjona izany ny SNAIM dia tsy mitsahatra ary vonona trany hamolavola sy hanolotra sosokevitra ho an'ireo ambaratonga-pahefana eto amin'ny foibe mpitantanany hetra ary koa eo anivon'ny ministera. Ka noho izany dia misokatra amin'ny fifampidiniany ny SNAIM ary izay koa ny vaindohany raharaha fomba fiasana voalohany dia ny fifampidiniana, fifampiresahana ary fifanankalozan-kevitra. Ary manantena noho izany zahay ny fisokafan'ny rehetra amin'ny fifampiresahana mba ho amin'ny tombontsoa lehibe ny firenena an-daniny ary ho amin'ny tombontsoa ny mpiasan'ny hetra ankilany.